na io aza ny fiteny manao hoe raha indray mandeha matavary ve dia handevitsotro be ary tsy nifosotra koa no tsy ambolembo-va e na izany aza hoa dia misy ihany ireo leombonana malika tsy tia zava-boribory intsony leo mozika an-danonana ka tsy te hiheno hatramin'ny sioka dia zary mamoy fotokoa famoy zapo atraiza tokoa moa no halaliny izany hoe famoiza-po izany hatrany aparany tany sa hatrany ambany ranomasina ndeha atao hoe mitovy alalina amin'ny tritriva tritriva ilay fary namaranandrabe ny omby sy ravola antany tantarany tsy namarana amin'ny tantarany fa nanomboany aza nga satria raha tsy nisy nahalala akory izy ireo angamba tamin'izany fotoana izany dia lasa nanakoako atraizatraiza hatrainy amparany tany hatraty amin'ny taranaka faramandimbo ny tantarany izany mpifankaty izany moa tena safidin'izy ireo tokoa ve ary mba nanampo ny ho fiotarany izany ve izy ireo tamin'izany ary mampametram-panontaniana ihany koa dia hoe mba nanahoana ary ny hafarany na nitoy ny tantarany no nomby any akoatra eny e ny an'ireo fianakaviana sy ireo izay rehetra sisan'ny laozany aloha mety ho azo an-tsaina ihany ao ny nanenina ao ny nandatsa ny fitiavana rehetra dia samy manana ny tantarany avokoa ao ny tantara tsara fiafarana ao ny tantara ratsy fiafarana ao ireo tsara miaratsy ao ny ratsy miatsara samy manana ny tantarany atolotry ny radiofy ho anareo izao tantara namboarina sanganasa ny alina raha-potondray be ireo mpilalao ny tantara Faratina, Vololona, Danielina ary Andry nanatotosa sy nikajy ny sehatra teknika Andry Elra tantara namboarina atolotra anareo izao ny fizarana voalohany azoko mihitsy ty ataonao ty ka ero ianao maikery sakafo nefa zao toatra malaiko manabe indray mararaka ianao tsy mararaka sady zavy zazakely ka nafinareti-na ry lova za aza mbagaga nefa tena nona be mihitsy ane za teo iny ka inona fotsiny ary tia nahazo anao ry dera sa sao dia mba tsy azoazonao kosa ary le lokony nefa ianao ihany aniny komande an'io e aleo angamba rehefa kelikely andray aminana ka ohatry ny olona miasa saina be izany any fandiniko anao ty ry dery fa misy inona mihitsy e miasa saina amin'ny ahoana akory lova fenao fotsy hitako totra lasalasa saina zany ianao indraindray aza ohatra ny tsenao akory ny zavatra lazaikoko tena marary mihitsy angamba ianao fa mieritreritra vatana kely ka
ezaka tany ampiasana re malasalasa saina lava ohatr' zao so mba mifamaly tamin-dra-panana tandray ary ianao ty efa teneniko foana ne ianao ry dera mba hay andefitra efa raha malala ihany ny toetra ny patron anareo nefa dia sady raha roany eo moa ianao zao dia hoaiza izany efa neverinao hoe niady tamin-dra-panany asako izany mahita raha tsy zany ve ianao sorosorena be ohatran'izao taloha mantsy ianao to malaikomana be ohatran'izao foana rehefa avy mivampigidragidra tamin-dra-pananako eny marina aloha fa resaka momba andra-panana ihany le izy saingy tsy adina gidragidra araka ny fiheveranao fa tena zavatra mampalahelo be mihitsy ry lova zavatra mampalahelo misy amady nga ny avany sa aiza kosy ny fiaina mihitsy mampalahelo fa tsy hoe zany mampalahelo ahoana ny fiainandra-panana ka zanyko ny anarany fotsiny iza dia efa hoe mampitsiriritra ny mariko hoy ianao tsy vitany hoe nandova be fa nambinina tamin'izay rehetra nataona izy ka ny andaniny azo indray ary zao no manahirana anaziko ka zay indrindra mampalahelo amin'ny fiainany ry lova ohatra manan-karena tapitrohatra nefa tsy mba manan-kandova sady tsy manambadiny tsy mananjana kanefa olona ohatran'ireny ianao koa ve mahalala fa ny fiainany any ambadika any tsy fantatro akory olona ohatran'ireny ve izy dia raha misy an'izany ve tsy ho fantatro hoe zany eny mahafantatra ny tsy ambaratelon-dra-panana rehetra voandroany mihitsy zao zay no nyresaka momba n'io fiainam-pitiavany mbola re vao naty torimaso lala io nyresaka momba ny fiainam-pitiavan-dra-panana hoe nareo dia ahoana ho izy ahoana moa fa modina ny tany azy ny amin'izay antony tsy aka mivady foana na dia hoe efa lehilahy lehibe sy mpanan-karena ohatr'izao ary izy efa miteny an'lahy foana ary dera ny asan'ny lahy atao tsara fa aza miresaka amiko amin'izany vadivady zany mihitsy lahy na ahoana kosa ary ngara-panana ho antitra eo ihany anenao hoe sady atao inona fotsiny zany ireo fiara mameno tokotany ireo ny trano mijoalajoala mameno tanàna ianao ve dia tsy mba leo mipetra-drery amin'ity trano rianefatra ity ny olona tokana nefa nefitrano 30 mahery dia ny aiza ho aiza amin'izany ny tsy aritra lahy izy rehetra mihitsy ka fa ahoana tena lasa saina ihany aloha fa tsy afeniko anao hoe iza zao mba andovan'ireo arena zavitany ireo rahatr'izay ka ianao tsy mananjana ka nataminga ndray asa so mba mitady itetika ny arembe kosa ary zato elahy ry dera ka eo ny mody makafana eo sanina triry ngara-panana izany mihitsy ataoko ampy azy vola kely raisika eto aminao isambolana lazay ny lafa kely regny karaha mameko any lahy maninony lahy raha mandeha any amin'izay misy vola be any tsy zany ko zany eny tiako lazaina aminao hoe tsy zany ka tsy zany fa tia teny fotsiny aho hoe ampy a ny anjara tandrifin'ny ny asako fa tsy mendrandra ny arembenao araka ny voalazanao zany ka tsy hitako mihitsy ko izay idiran'ny lahalalina ny fiainako zany tsy manambadika elandray no ohatrany tsy tafandrymandry azafady raha nasorenanareo nefa eritrereto ihany so dia mba mahasoa anao zay tsy piresaka kely zay mba kitikitika kely mamotoromaso fotsiny iny fa tsy sanatria hoe fandrebirebena re ngara-panana zany vadivady zany aletsy fiainako milamina tsara zao ka hoelingeleny lamizay vehivavy sady tsy fantatra elanga fa atrany amin'ny fiandohan'izao tontolo zao anie dia ny vehivavy ny fototry ny problema rehetra manelingelina ho azany amin'lahy na ahoana moa ny hoe manelingelina kosa olona ifanampy sy ifanohana ane zany mba misy izarana faliana amin'ny andro sambatra moa mba misy izarana alahelo koa amin'ny andro mahorika amiko le ty dia manelingelina ny fiainako zany vadivady zany indrindra koa fa ny liba amin'ny areko ny mahamendy azy fa tsy dia fitiavana loatra dia tena gaga fa ao anatin'ny torimaso lalina tokoa ny fitiavanao zany ry ngara-panana ka aiko efa maty mihitsy aza raha fahenoko zany firesaka ao zany eny lasa amin'izay lahy mamonjy ny asany lahy fa tsy lozana be karadio sasao tsara ifiaro fa ivoaka rehefa avy eo eno afambadin'io ihany aloha zay resaka izay ny etsonao azy any no ela dia efa feno ny tokotany za ve lesy dia iantso landan'ny fanana koa lasa lahy raha tsy iantso ary ianao fa hoe misy manantona ho azy eo dia ahoana aza mirediredy eo elahy ho ndana andrasa atao dia inona koa zao ny esanao saina amin'izany
izy ary rehefa hoe tsy teanambady tsy aloha izy hoany eny ny tena marina nefa ary lova dia ahoana dia mety hoe mba tianambady any izy tianambady izy saingy na afatra mpifidiny tonga lafatra na tena tsy satsotro ro fotsiny e nahoana ny fiziny tsaka mitady ajely tonga lafatra araka ny atsonao nga ka raha tsy zany tsy aleo mankany aparadisa zay indrindra malasalasa saina zay ny ilako hevitra aminao lorilova hevitra hoana koa ka dia hitady vato andram-panana ka zany oa so dia mba efa lany asa ary tenao ty vahoana kosa ka andany andro hitady vady ho an'olona ka maninona kosa e raha tsy hoe karaha mahafa mihitsy enga ka angina zay tsy mbola nisy resaka karama natambony aloha zao nefa mino aho fa tsy hijery ah fotsiny ra-panana raha tafavoaka io baolina io ka raha nyfahazahoko an'la resany teo anie dia izy mihitsy ny tsy mazoto akavady dia tamin'ny karama inona koa no antenainao amin'ny ra-panana eo indray raha ohatra hoe hitondra vehivavy zato eo azy ianao na arivo azy aleo aloha andramana fa ho hitako eo ihany zany ho hitako eo ihany koa zay ho fiovan'ny toetsainy izany tsy fo amin'ny toromasony eo iny raha tsy hoe sanatria efa maty anga aleo aloha alaminainga nyity trano ty so dia tonga eo ihany nga ra-panana kimenimenina eo tena bobongolo be daholo keo zany etanato zany sady maimbolao be makofona mihitsy mba ataony ngarain'inona koa nefa ty hefitrano ty ny eo aza tsy ty zay anaovana azy ka ho diovina atao inona koa ty sady aiza daholo zao ny amindranany reto entana bobongolo be reto re zao tokoa le hoe aleo loto zay akavana entana tokony mbola ho azo ampiasaina raha ohatra hoe voakojakoja nefa sy mba toerana fotsiny ato aleo aloha akisakisaka tsirairay etsy ty armoire sy fitoerana entanyity aloha ny alefa ka tena mavesatra be izy zany nefa hoe ka hazo kesika izy zany fa tsy hoe hazo ala matevina aleo mihitsy aloha alana daholo zay zavatra ato anatiny ato fa zay mihitsy zao mampavesatra azy ty ze arinona daholo reto zavatra reto to boky boky sy taratasy be deabe fotsiny reo ve dia avesatra be ohatr' zao hoe misy vovoka be koa izany ary inona koa ary ty boky kely mivolombolameny ty ao hijerena hoay misy zavatra latsaka iny to valopy valopy dia misy taratasy matevina ao anatiny sary sary ao hoe jerena indray sary noir et blanc efa simbasimba sary njazavavy tsara tare dia tia koa misy taratasy miaraka taminy aleo hoe ho vakina aloha dia zay mifandeha ny rolova mino aho fa mbola isy fanantenana ihany ny fiainam-pitiavany ra-panana tsy misy azoko mihitsy eny lazainao hoe fa hoana ka nahita sarin-jazavavy tao anaty korodonetiny ianao dia nahita taratasy dia zay dia zay no ahafahako milaza aminao fa hoe
mbola azo atao tsara mihitsy mamono fitiavany amin'ny toromasony. Aza vo tsara aloha sariniza le hitanao ary inona koa nivaky le taratasy. Hay tokoa moa mbola tsy voazavako anao tsara le izy. Mbola tsy voazavanao ka. Raha fitinina dia izao mifandehany. Le zazavavy amin'ny sary dia tsy izy akory fa tovavy mifankatia tamin'ny rampanana fahiny. Ahoana koa no alalanao an'izany? Ny zavatra voalazan'le taratasy ka. Fa ahoana ozy le taratasy avy any amin'le tovavy mantsy ho hitako io. Taratasy ny soratany andram-panana tany amin'ny 30 taona lasa tany. Zany ve? Taratasy milaza fa tsy afaka noho ny ferahana amin'ny rampanana ntsony izy zany tamin'izany. Tsy afaka niaraka ntsony ahoana ka? Tsy fantatra aloha izay antony tsy voalaza tamin'le taratasy fa mino aho hoe efa nisy tantara lava teo alohan'izay. Dia io taratasy hitako niaraka tamin'ny sary io no ny fandefasandry zareo farany zany ary nanapaka amin'ny fankatiavany. Dia inona indray no mbola nandefasany sary ka? Tsy azoko mihitsy. Tsy hoe niarana lefa tamin'le taratasy anie le sary tena tsy azonao. Fa ahoana? Mety sary efa azon-dram-panana taloha io, zany hoe tao anatin'ny fotoana mbola nampahavaivay ny fiarahan'izy roa zany e. Dia nitehirizy niaraka tamin'iny taratasy faran'iny fotsiny dia izay natafaraka azy tao anaty valopy dia hitako izy. Eka inona amin'izany ary zao ny idirany hoe mbola misy fanantenana ihany ny fiainam-pitiavan-dram-panana ka. Fantatrao anga le tovavy tao amin'le sary? Tsy hoe fantatro. Eny e, ny anarany aloha voasoratra ao fa hoe zany iza moa? Zany Elia zany hony. Elia ny anarany hony. Saingy le olona kosa aloha tsy fantatro e. Sady mety efa niova be izy amin'izao fotoana izao satria sary tany amin'ny fahatanorany anie zany e. Ary le taratasy koa aza efa tany amin'ny 30 taona lasa ho mantsy ianao. Ka hono aloha e. Ny aiza ho aiza amin'izany tantarainao zany no mampisy fanantenana ka. Ka zao e. Rehefa mifankafankaiky ny zavatra rehetra hitako dia tsapako fa noho iram-panana voadona-pitiavana tamin'ny tovavy io. Fony mbola hoe tanora zany e. Zay no nahatonga azy tsy tia herika vehivavy ntsony hatramin'izao. Mety izay aloha e. Mino anefa fa ampy ampanolatra ny feriny izay 30 taona lasa izay. Sarotra ihany. Mila foazina ka mila foazina amin'ny toromasony fotsiny fony mba hiverina hitepy fitiavana tahaka ny mananaina rehetra. Mba izy ary nandefa nyity taratasy ty. Mahalasa saina ihany ny zavatra voalazany ato fa totra mampitamberina ny fiainam-pahatanyrako. Andraso hoe averina vakiana fanondrony. Andram-panana. Mino aho fa salama tsara ianao eo am-pamakina ny taratasiko. Aza maika ny ahalala hoe izaho izay manoratra ho anao. Mbola ho fantatrao ihany raha sitrakao ny ahalala. Fa ankehitriny aloha dia ataovy ampy anao ny hoe namany Elia fahiny aho. Mino aho fa mbola tadidinao tsara izy na tsy tanteraka hatramin'ny farany aza ny fankatiavanareo. Eny, namany Elia tokoa aho tamin'izany fotoana izany, saingy mba te ho eo amin'ny toerany koa, mba te ho eo anilanao. Nokoboniko asa mirera nefa izany satria tsy te hamadika azy aho. Fankehitriny rehefa hitako fa hay tsy tanteraka ny anareo ary ianao mbola namela ho banga ilay toerana niriko hatry ny ela, dia izay aho vao sahy hilaza azy. Aza ataonao mahagaga raha aty amin'ny fotoam-pahanterana vao ny foha indray ny ela. Nanadihady sy nanara-maso anao foana aho hatrizay. Raha tapa-kevitra
nahiditra ny amantatra sy anome fanantenana ianao dia izay aho vao hiseho aminao. Veloma ho ilay tsy mitonona anarana. Iza tamin'ireny tovovavy namany Eliafa indreny ary zany. Iza tamin'ireny ty miseho manao akamantatra ity. Dera Dera miantso anga anao patron. Ono arety. Iza nanatitra nyity taratasy ty teto? Ny facteur ka. Taratasy nalefa positra ne izy iny sa tsy le tao anaty valopy fotsifotsy nisy tempo reny? Ie, avy any amin'ny positra mihitsy fa misy tsy mazava nga sa misy inona ny tao mivaloarika be ty ianao patron? Ka tsy misy ininona ka. Izay ihany fa vonjeo ny asany lahy. Ay. Ahoana zao raha fantatra rapanana fa ianao ihany nandefa niny taratasy iny ka? Sa iza koa ny alalany an'izany e. Zay mihitsy aneny ny angaviako anao nanoratra azy amin'izay mantsy mba tena sorabe vavy tsara. Eny ary ka inona amin'izay zany zao no ataonao? Raha ohatra hoe tiako ka vonina hitady an'ilay vehivavy ny foroporontsika rapanana dia iza no ampiaonao aminy? Iza? Ka eo indrindra indray zao ny ilako ny fanampianaoko. Oka mariny. Aza so mba misy vehivavy mihajahaja mba mety ho sahaza ny rapanana amin'ireny mpamantsaitra akanjo eto aminao reny. Ianao ty aza mampidikizo anahy mihitsy ianao Dera. Fa ahoana kosa ka? Nanratako an'iny taratasy iny aza nefa nanenenako e, mariny. Sady tsy azoko mihitsy eny hatramin'izao no mahatonga anao andrilika hitady vady ho andram-panana e, mariny. Ampitombo karamanao nga zany sa ampiova ny fiainanao? Eny tsy misy tombontsoa andrandraiky manokana aloha e. Saingy mba fafinaretako fotsiny raha hoe zaho no mahavita manaitra andram-panana amin'ny torimasom-pitiavany. Mety afinaritra ka. Ka azaza mihitsy ara aloha nadalainao amin'izany resaka tsisy dikan'izany. Zay anaovako ny fiainako azy ity manahirana ka ny olona indray no esako saina. Aza manao an'izany kosa ianao lova. Efa Manjeraka natomboka ihany izy ity ka dia aleo tanterahana hatramin'ny fara moa e. Ka tantera horery ihany ianao fa za tsy asa saina amin'izany ary aza rebirebena amin'izany. Ka eto anevo tena nomboka ny ady mafana ary lova e. Fa ahoana? Tena mila fanampiana avy aminao fa tena tsy hitako tokoa nge izay vehivavy atolotra andram-panana raha ohatra ka hoe mifoha amin'ny toromasony eo tokoa izy ka mitady hoe izy ty vehivavy ty e. Zany madala anao zany. Fa ahoana ka? Olona tsy mba mieritreritra. Fa ahoana? Tsy mba nilalaka ivana nijerena meloha fa maika fotsiny amin'ny zavatra tsisy dikany. Hevitrao io ka ataovy izay hatafavoanao azy. Ka efa hitako hoe mindraikiraiky sahady ane rapanana ary lova fa mba hampio kely e. Ka vehivavy izy ary no tianao amidiko aminy raha tsy hoe za angany dia anao soronany. Aza miteniteny foana eo kosa ty ianao hoe rapanana azy ty tedavana ka ny andray no omeko azy. Asako. Mba inona tokoa reny nahatonga hiditra amin'ity hoe hitady vady ho andram-panana ity e. Tô hevitra tsy voadinika tsara ihany izy ity ka. Lova natenaiko mba ho namany fanampy ahy koa ty. Tô mitady anary no ny tena mandeha tokoa ny tantara. Eny olon'iza tokoa moa no anaiky hiary raikiraiky amiko anao zavatra ohatr' izao. Ary ty tokoa moa ka fantatry rapanana fa za ihany no mikotrika an'izao zavatra izao sy nandefa an'ireny taratasy ho azy ireny dia inona no ataony? Hitako nefa fa efa mba miasa aloha sy mitady raikiraiky ihany ngareny ka. Nefa nahalasa saina ihany izay tenin'ny lovo izay.
iza tokoa ny vehivavy ho atolotro azy eo sy ho ampionika azy raha tia tokoa ny rapanana fa vonina ny hoe hitady le vehivavy fa ho voatarika na hoe mitady ho raiki piti tokoa dia inona reny ho ataoko hoe lova koa moa ty to ohatrany tsy dia mandromandry saina loatra amin'ity tetika tiako lazainy fa hoe nanoratany an'le taratasy aza hono efa nanenenany nefa neka za ihany ny tena tompo-kevitra ny soratanany fotsiny ny soratanany amin'ny masora-behivavy azy ny hoe nilako fanampiana taminy tamin'iny aza moa izy efa nisalasala ihanyko maika fa hoe izy mihitsy ny dia asaina hiresaka amina vehivavy fatany indrindra raha hoe amin'ireny vehivavy klientiny ireny hoe asaina iona amin'ny rapanana dia inona ary nefa ny atao hoe sa efa tonga ety atsasadalana indray tia nitetika vao ajanona sanatria kosa ka aleo rangato izana ihany a zay lalany ihany lalany e zay farany ihany idonany mandroso ny antso ahony ianao patron ny antsoan'ny lahy mihitsy aka ahoany zay tompoko ono alitsy taiza tsara hoe io fezam-boninkazo eo ambony latabatra io fezam-boninkazo io hitan'ny lahy io e tsy dia fantatro loatra patron fa ry zalahy mpiasan'ny orinasa mpanatitra etan'ireny nanatitra ny tao am-bavahady tao dia nasainy hoe omenanao hony dia tsy noadiadiany lahy hoe iza no nampitondrana io tsy nanadiady aho fa netika fotsiny raha tsy diso aho to nisy taratasy kely mipaingitra ane tamin'ny fezam-boninkazo io tsy voasoratra ao nga zay nandefa azy ka izay ihany no nylako any lahy andevonjeo ny asa aloha raha mbola misy manatitra zavatra ho a manaraka dia antanio tsara zay mampitondra azy eny tompoko voaray patron dia aza mandray tsony mihitsy raha tsy fantatra zay mandefa azy eny tompoko mila mailo tsara lahy fa za man tsy dia janety loatra amin'ity herinandro ty misy fanarana lehibe ataoko miaraka amin'ny tranombarotra fensoa ery mba ranjany ery dia eny foana mandra-pahavitan'izay diovy tsara ny fiarako voaray zay patron fa ilosako aloha ianao ary mino aho fa zay nandefa an'le taratasy ndray andro ry ihany nanome an'ity voninkazo ity mba iza loatra ary zany olona misanga raha tsy zany raha tena namany ely ataloha tokoa izy zany ka mitovitovy taona aminy dia teny efa vehivavy lehibe mihitsy nahoana nefa no misary adala sy mirediredy toy izao ety taratasy nampiarany amin'ity fezam-boninkazo hoe ity fezam-boninkazo tia ny porofo ny fitiavako anao hoy ilay maniry ny hoeo anilanao dia iza nefa ondry zany no loatra misary adaly zany ny tena mahaso rena koa dia ty izy manara-maso nefa za tsy mahafantatra azy akory izy amin'ireny vehivavy maro be hifanenako isan'andro reny izy ko moa tsy mety mametraka adresy na numero ahafahana mamantatra azy akoryko ahoana reny ho alalako zany olona be ankamantatra zany manomboko izao dia tsy maintsy sokafana tsara ny maso rehefa eny an-dalambe na eny ankalamanjana iny mety ho tsinjoko eny ihany mantsy zany na ho ela na ho aingana mba tsy mampanao afera mahay anao indray ty tantara indray mitoraka ty ringara-panana ay ve ny lehilahy lehibe manam-pahaizana sy manan-karena ohatr'izao ka mba mora mbakaina ihany rehefa mba tratry ny lainga tsara lahatra sy tsara pasoka so ihany fa mba nahay ny tandrina tsara ka tsy tsikariny mihitsy ny hoe zavatra avy aty amiko ihany zao rehetra izao
na izany aza alao maily tsara ihany ka dia ahoana nefa maily dia aninina jono aloha ty hitako hoe mihamahomby ihany e fa no toy no atao ahoana hatramin'izao ty mbola tsisy vahaolana ihany ny aminy hoe iza re ty vehivavy ho aroso andra-panana raha tahiny ka mety tokoa ny atao e ay ve ka mbola nitoizanao ihany ty resaka raha-panana raha-panana ty ry dera dia mbola sahanao iny koa name an'izany fehezam-boninkazo sandoko izany ka nahoana kosa moa tsy hosahako ka fa ary vao maika ho tohizako mihitsy tena lehilahy raha niasa mihitsy raha ianao tika laha niasa hoany le taratasy nosoratantsika tsokosoko iny azy efa tsy hita ntsony izay anaovana anazy ka mbola nampinao an'izany fehezam-boninkazo izany indray nga moa tsy mitovy ihany izany ry lova mitovy ahoana e tya zay heverin-dra-panana hoe nandefa le taratasy ihany ane no heveriny hoe nanolotra le fehezam-boninkazo hoe tantara mitoy ane io hoe zay tsy azonao hoe tsy raharahako izany na mitoy na tsy mitoy tandremy fotsiny sao dia afa-baraka any e afa-baraka amin'ny ahoana nefa afa-baraka amin'inona ka iza ro aty vehivavy lazainao amin-dra-panana hoe nandefa andreny zavatra ireny iza ny heverinao andefa andreny sady ezany izy hoe efa mitady iraikiraiky ifo amin'ny toromasom-pitiavany zay kosa aloha e ianao aneo aty tsy mba mijery zay lalaka voana aloha vao midika izo amin'izany e milamina fotsiny ianao hoe resaka tsy mazava mihitsy izany e milamina ianao fa efa mandriny amin'izany efa hitako daholo na ny lalaka ivoana na ny toerana etsonana milamina fotsiny ianao dry fa nahita vehivavy nanaiky ny karamaina tany ngaty ianao ka dia iza hono zato izy ary nahita tokoa saingy tsy hoe ny karamaina na nyvidiana fa niterena aiza kosa e sady tsy niterena tsy nivozonana sady tsy ho terena mantsy e tsy ho terena fa izy izany ry dera so laka ho afa-baraka amin'ity adalanao ty mariny aiza kosa tsy misy ho afa-baraka izany ry lova sady tsy ho afa-baraka amin'ny ra-panantsika no tsy ho afa-baraka an'izay vehivavy zay za aloha dia tsy midika izy amin'io ry dera mariny tsisy an'izany mino aho fa hiara-batena mihitsy azy ngiara-panana raha mahazo an'izay ary izy koa tena ho tretrika mihitsy raha tojan-dra-panana fa iza aloha izany vehivavy izany ry dera iza moa fa le olom-baovao e olom-baovao olom-baovao ahoana ka tsy azoko ka le cliente vaovao vao tonga nampanjaitra akanjo tato aminao androany maraina vao tonga nampanjaitra akanjo tato amin'ny kankio maraina le raha matovy mifindra avy eto le teto Antananarivo eny le hoe avy any Atsirabe le avy any Atsirabe nga tokoa fa iny eto izy aloha fa hay ve ka avy any Atsirabe izy iny io ndray ianao sy ny adalanao ry dera maninona ka tsy azoko mihitsy fa ahoana fa nga fantatrao aloha izy iny aiza moa ny alalako azy izy zany vaova iny sady sambany tonga teto aminao ka ahoana no asa inao mampiditra azy amin-dra-panana sady amin'ny fomba ahoana dia ahoana tsy azoko mihitsy oka aloha mitony aloha ianao fa za aza mba gaga gaga amin'ny ahoana mino aho fa tena tolotr'Andriamanitra iny vehivavy iny ry lova ka inona koa ny idiran'Andriamanitra amin'ity adalanao ry dera zany mihitsy ka dia inona ndray koa izao no efa nataonao tany ambadimbadika tany sao dia mba hanala-baraka anahy ianao ty marina fa hoe tsy misy an'izany aho fa mitony ianao kalma fotsiny ianao fa tsisy an'izany ka ahoana moa ny kalmeko amin'izany ka mitony olona samba ve vao mba tonga eto amiko anamaro isan'ny clientko dia adalainao sahady amin'izay zavatra tsy misy dikan'izany zavatra tsisy dikany ahoana sady ahoana moa ry dera ny tonga dia asa inao mampiditra n'iny vehivavy iny amin'ity fatondram-pananao ty ndray nga izy iny olona tsy manambady sa olona maninona ka sady taiza koa zao nahitanao an'iny nefa ianao aza zao vao niditry ny trano noho tsara ary fa ho valiko daholo za mifanontanianao rehetrarehetra amin'ny sesisesy zany nahitako azy aloha dia tamin'le tato an-trano ankeo anga ianao efa no tato ankeo fa tsy hitanao ay ve tsy hitanareo moa zany ny tena marina satria naresisy ny tato
voatao ivelan'ny varavarana dia eniko hoe misy olona miresaka taminao tatatrandro dia nenoko tsara ny feo anka fantatro fa olona vaovao mbola tsy pakato mihitsy raha mbola variana tao ivelany tao a no nilaza tamin'le vahiny ianao hoe amita raharaha kely vetivetiny an-dakozia aloha vao andrefy azy ka marina aloha sa tsy marina treo nisy fotoana namelako azy rery tokoa fa za lasa tany ambadika tany ka dia za amin'ireny ao ambadika mivaravaranao maheno tsara ny resaka reo ato an-tranato eniko daholo zay resahanareo rehetrarehetra ato mihitsy tsisy miafina miala tsy ny vetivety aloha fa amita raharaha kely atsy an-dakozia vetivety atsy dia avy eo mandrefy ianao tsy maninona mihitsy ka za koa aloha mbola hialanenina tsara hijery an'reto katalogy reto tsitsy izy ity fa sady vonjena mifandraisan'olona dia miasa totokantrano ihany koa tsy maintsy enjehanako tsy mba mahavita manara-mampanampy mantsy dia miala tsiny aloha fa apetrako kely ianao maninona mihitsy ho fa za koa ny tsinona tsy maika ataovy mihitsy aloha raha mbola misy zavatra ataonao ka ny clienteko rehetra ihany koa ne dia efa zatra ohatran'izao hoe fa nareo vahiny ohatran'izao no mahamenatra za koa ny zao efa ho clientinao foany dia ilozako vetivety ara aloha ianao allô lisy an'ity ka efa tia-Tananarivo zao tena mahafinaritra be mihitsy aty ampanjaitra kia aty ampanjaitra ho azy zao zao mihitsy aho vao mahafantatra azy ka natorin'le tompotranoko tena mahay be mihitsy manginginy sady mahatsiaro anareo foana aty eny za rery ny lasa tia lavitra ty nefa nareo namako rehetrarehetra tafaraka ny rehetrarehetra any daholo eny kia mandalova rehefa miakatra tia Tananarivo mora hita kosa ny tranoko tonga ao amin'ny Cité Rose ndry dia logement 249 249 sy iza koa ny BDA eo iza koa ny BDA eo vady sa zanaka asa aloha ndrika iny lazako melo raha misy an'izany eny ary misaotra miantso dia izay resany tamin'ny telefôniny izay ny nalalako fa mbola tokateny iny vehivavy iny izay neny nilazako aminao hoe fanomezan'Andriamanitra karaha tokatena ary izy dia ahoana ny ataonao ka efa milamina ho any amin'izany indray ianao eny rehefa avy niaino an'izay rehetra izay tato ivelan'ny trano tato dia tapa-kevitra ny tsy hiditra tato ntsony izany fa tonga dia action araka ny fitenin'ny zalahy tonga dia lasa tonga dia action ahoana ry de raha sao dia mba tonga dia namonjy aingana tany amin'le Cité Rose nylazainy tamin'ny telefona teo hitako tsara misy an'le izy misy an'le tranony izany efa nisy fotoana mantsy ny rahako tamin'ny rapanana tamin'iny faritra iny tonga dia namantana tao amin'ilay adresy hoe logement 249 tamin'le ndresahany tamin'ny telefona daholo nalalako azany teo dia ahoana dia naninona tany ianao ohatra ny mahazatra ihany nanoratra taratasy dia nasisika teo ambarabaran'le vehivavy inona koa ary ty taratasy ny sisika teto ambaravarany ity andraso hoe sokafana dia jereny izay eo anatiny fa iza ro nanitrika amin'ity tato
nasy vakina nandalo teto a fa tsy natratranao efa ela ny tadiavako anao ka no ny fantatro fa nifindra eto Antananarivo ianao dia nataoko izay eonatsika. Ha, ahoana? Tsy fantatrao aho satria fony fahazazy sika no ny fanerasera farany. Tsy nitsahatra nanara-baovao momba anao anefa ahoana ary izany? Tsotra ny antony satria tamin'izany no efa naniriko anao. Ha! No ny fantatro fa hay inona? No ny fantatro fa hay ianao mbola toka tena ohatr'izao tonga Antananarivo izao dia te hanorina fiainana sambatra miaraka aminao a lanitro mba iza ary ty raha ekenao ny faniriko ka te hafantatra ianao dia hafahafa dia eo anoloan'ny tranombarotra feno soa tranombarotra feno soa aiza moa izany? Ndraso loha toezana ka eo anoloan'ny tranombarotra feno soa jerena amin'ny zoma maraina amin'ny 6. Raha vao mahita fiara Peugeot 207 miloko manga antitra ianao dia afaka manantona avy hatrany. Fiara laharana firy maizimaizina be koa izany. Fiara laharana 1239 lobaka mavo sy kravaty mainty no miaraka no marika. Veloma hoy ilay ny tsiriritranao fa zaza mbola tia hatramin'izao. Andray iza koa izany misarikaika izany? Olona adala nga nefa fony fahazaza hony fony fahazaza hony sika ny fanerasera. Iza tsony koa ny atadiavako an'izany fa masorena koa dia tia izy mijokojoko ahatra tia antranoko aty nefa olona tsy fantatro akory. Aleo mahailo tsara so mba olona misandoko izany a. Mety mahafantatra hoe mivahiny eto Antananarivo dia mitady hanararoatra anahy. Sady maninona koa moa izy raha tonga dia mitonona fa tsy manao akamantatra ohatr'izao e. Masorena mahasositra tsy. Loha tehirizina tsara ihany nefa aloha tony taratasy tony atao pirofo raha sanatria ka misy fitrangan-javatra hafahafa. dia ny faranatreo ary ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara namboarina sanganasany alina rakotondray be. Ireo mpilalao ny tantara Faratina, Vololona, Daniel ary Andrel Ra.
nanatotosa sy nikajy ny sehatra teknika Andry Elra. Tantara namboarina mbola hitoy.